nandre ny antsony tompo aho tena mahaly azy hoe mity aho irao aho adilo hitondra zao afatra ho an'ny fiangonan'izao amin'ity alahady voalohany amin'ny volana aogositra ananganantsika erizekely manohevitra lehibe hoe miara-miasa amin'ny finoanany raha ny tantara voalohany dia tena milazan'izany mitsy hoe mpanjaka sy ny vahoaka miara-miasa sainy anao trano dia tsy tiako nofidiny mba hanajako ny eritreritry ny maro hoe aza miresaka trano anao pastery filazantsara toriny zay natonga ny fidiny asan'ny apôstôly toko raraiky ny folo fa zany kosa dia malaza be ao retsika tamin'ny famakinany filazantsara ny asan'ny apôstôly teo fa noho ny fanenjena tamin'ny andro Stefana dia lasa ny olona Afrika tena inona tany inona natao rehefa lasa ny barika tany izy ny afina visy fanao iny izy tena tsy niaina eo ohatrany voalazan'ny sasany hoe nisy na ina ohatrany tsy niaino vakitenina eo rehefa nielipatrana ny olona vokatry zany fanenjena zany dia nitory ny filazantsara izy ary amaha ao anatin'ny fanenjena azy dia tsy nitory afa-tsy tamin'ny jiosiany somary zany fihetsiky zany noho ny fanajana ny fihetsiky ny olona manenjika ny kristianina somary zany fihetsiky zany milazany hoe rehefa tsy te hamondray ny filazantsara ianareo dia zahay ihany no hitorinay ny filazantsara ary manaitra ny olona zany rehefa aty amin'ny andro tsy te milazana hoe zahay tsy mitory filazantsara afa-tsy amin'ny dia zay tsy voatonina amin'izany mieritreritra hoe ahoana zay tsy andray dia omaika izy voatosika andray izy ireo misy pédagogie kely eo anatiny ao misy psychologie kely eo anatiny ao anairana an'izay zay anafinaritra indrindra tamin'ity tantara ny asan'ny apôstôly tia ny nandrenisany zareo tany Jerosalema fa mandroso ny tenin'Andriamanitra dia naniraka izany ny raha teo iza Barnabasy mamerina lecture isika zany le vakitsika teo averina kely mba ho fantatra hoe zay misy le tantara ao namiraka ny Barnabasy izy etsantsika mila mianatra hoe i Barnabasy ambadiosy azy dia tany Jerosalema izy i Paoly any taizanga Paoly tsy tany Antioquia mbola nalaina ny taiza izy olona nalaina tany Tarsosy teraka tany Tarsosy lehilahy io dia avy any Tarsosy izy no nalaina akaiza ho any Antioquia Barnabasy rehefa tonga aloha dia nahita ny olona namdinika ny finoan'ny olona fa tena nandray ny soratra masina an'izay ny ten'Andriamanitra tamin'ina tamin'ny foniny fatratra zany toe mpanahy tokony mba nana amin'ny fiangonana zany mandray ny teny tompo amin'ny fanahy amin'ny foniny fatratra raha atao amin'ny fiteny ifanoera mifanoizy zany dia hoe misy olona zany mandray ny teny tsy mandray ny teny amin'ny foniny fatratra fa mody miaina mody mandray inona tia zany mody miaino zany olona
miatsara velatsy ny fanohitra ny fomby ny fandrasany olona manina miatsara velatsy tsy tokony toe-panamy fiangonana zany miatsara velatsy atoe-panahy tadiaviny tompo toe-panahy mendrika igeranan'andriamanitra dia lay foropofo ny fantratra hitatsika voamolana io a tany amin'ny tantara voalohany indrisa dia raisika rehefa nahita nataon'ny mpanjaka ny vahoaka nandre ny tenin'ny mpanjaka ny vahoaka dia samy nanao zay naipony tamin'ny fifaliana nanotra zay zakany avy hoentina manao lay tranon'andriamanitra zany olona manao fo amin'ny fifaliany zany zany ny sitrak'andriamanitra mahay tsejery ten'andriamanitra am'izany nareo mpanompanoe mpanome amin'ny fifaliana no tia ny tompo ary efa tia ny tompo sitrak'andriamanitra ianao dia ina ny vokana manina rehefa tian'andriamanitra ianao ory tena vaka amin'ianao areo fa manina rehefa tian'andriamanitra ianao ka iny ny fiainanao vonzenanao omenanao zay ilainao ataony zay atretrikanao voalaza ny soratra masina zay hoe mitolonao amin'ny fitahina mahatretrika ianao zao rehefa tian'andriamanitra ianao dia tahiny ny fiainanao zay manome fifaliana tia ny tompo ny fivavahana kristianina dia fivavahana mitaky olona manao fanompona amin'ny fo minefatra baka isika hiainkely an' jesoa manazava am'zany toe-panahy zany zaona toko faefatra filazany tsara araka ny zaona toko faefatra vo miteny any zaona toko faefatra dia mahatsiaro nareo hoe mariny zany fa tsy te hoy anareo liny faha telo amby roapolo sy ny efatra amby roapolo fa avy ny andro sady tonga ketiny raha ny tena mpivavaka anina hivavaka ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray mitady mivavaka aminy mitahaka izany andriamanitra dia fanahy ary zay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana io zany lay hoe mivavaka amin'ny fo ny nifatratra olona tena mitady an'andriamanitra mihitsy amin'ny fiainana raha ety zao no saina manangatanana zany olona zany reo izy nareo mba tena mitady an'andriamanitra fatratra zany fatsamany ny tanany so dia mitsy mitady an'andriamanitra fatratra tsy andany andro tsy andany roro am'izay olona tsy mitady an'andriamanitra ny fiangonana any amin'ny teny mpaminany any manaitra ny olona ho am'izany mba hoe hitady an'andriamanitra zany tokoa dia ho isa ihany mitady anany jehova dia mbola akaiky izy akaiky izy ihany zany mombolana zany akaiky izy ny salamina miteny rehefa aveo hoe fa andriamanitra mora azy indrindra amin'ny fahoriana jehova dia ampifandraiso zany resaky zany aiza samy fomba ahoana zany no ahitatsika an'andriamanitra anatin'ny fahoriana sika nefa sika olombelona zany anokafana an'ireny inatisy toerana fanaovana fety reny
mba amafana mihitsy ao an-tsain'ny olona zany hoe fitiavam-paoriana. nareo mahay tsenjery ny salamo fasivy folo amby zato aria mandiny faraky amy fipolo sofa nampaoriana aho tsy mba hoe sofa natahin'andriamanitra ao sofa nampifalian'andriamanitra fa sofa nampafa satria natiny fahoriana no tena iasanao saina isanao fo hitadiavanao marina an'andriamanitra anisy de andriamanitra mora azo indrindra ny fahoriana. Ny mpianatra fa izany ny fahoriana nanjo azy fa kitsika teo zany dia ny fanenjera asizina reny fambanenjera vatsanany tany zay fambanenjera ay vitsikely ay tena tsisy manenjika mihitsy nareo ndao ody zany fa isika maha kristianina atsika isika io mitonona ho kristianina io isika io mijoro amaha kristianina atsika io olaza apôstôly Paoly fa zay te hijoro amy toe-mpanaraka an'Andriamanitra dia enjena de mahazo miteny zany zao tsika hoe mifalira enjenana mifalira ampahorinana ianao mifali satria akaiky an'Andriamanitra ianao am'zany. Misy teny ataon'ny mpanao bola anao misoratra masina ny fon'ny endry makao amin'ny trano misy fahoriana fa ny fon'ny adala kosa makany amin'ny trano misy fifaliana. Raha andro anankiray zany misy fahoriana to dia misy fifaliana ria ny endry makany amin'ilay fahoriana mampionona le olona ory ao mandeha miaina n'ilay filazana saotra masina miara ory am'izay ory lasa makany izy niendry manao zany fa ny adala hita am'izay ny fahoriany namany hitsy makao lasa izy any am'izay tany fifaliana. Ohatry ny hoe tsy tokony faly zany amin'ny kristiana raha manao tendro antendrony zany teny zany de izy nareo hoe raha izany pasteur tokony tsy faly misika hay ny fomba adala makany amin'ny toerana misy fifaliana mahaiza mianatra mahaiza manavaka rehefa naniny fa mamantatra l'esprit de discernement tsy hoe dikan'izany akory amin'ny andro-piainanao zany ianao tady moyen foana mba any lao mahory e fa ao akaikinao Andriamanitra rehefa mahory ianao hoe ty mitady moyen foana itomany tsy zany io a tsy zany io a raha mitranga ny fahoriana tsy maintsy miaza anao ny fahoriana soran'Andriamanitra fa akaiky anao ny tompo raha mba velan'ny faly ianao sy oty androany zany avelan'ny faly ianao manomana concert ngeza be mipira sokony ifalianao de eo anao amorona hoe ny fon'ny endry makany amin'ny fahoriana efa tsy fahoriana koa fa de mamorona fotsy ianao fa hoe ny fon'ny endry makany amin'ny fahoriana de mitady fahoriana aza olo izy misy fahoriana rao ahoany tsy zany io a metoko ifaliana amin'ny ifaliana ianao de mifaliana de mamaky mitoteny ianao zany amin'ny andro zay amin'izan'Andriamanitra no fifaliana de mahaiza mifaly fa matiantoko ianao raha hoe amin'ny fifaliana fa anao tsy mifaly akory. Fa de mitaonanao zany mifaly amin'ny efatry olo natao atoandro izy
ho an'ny antitra indrindra ny jeune efa zaza vocal fa ho an'ny antitra zao tsy nanaovana an'io atao amin'ny efatra dia tonga dao ny lehibe hiara-mivaly eo amin'izany concert tolotry ny mpiro zany ararotiko azavaina ihany tamin'ny heri nareo nandre sady zany hoe tokony misy concert na tolotry ny mpiro mperinasa zany sekreterana ny mpitarika andrareo zay mamaky FB ny tsikimany ne jimokady fotsy any dia mahafantatra an'izany dia tsy tena vohomana tsara le fety dia tsy tapakevitra ny mpira hanotra le antsa ary tsy antsa natao amin'ny 5 taona koa fa mbola le zavakafa mihitsy maniny andrany 5 taona zany fa antsa saky amaranana ny ina volana tsiray raha volana farimbona zay tsy nahatanteraka ny ka ialatsiny aminareo zay efa mba nimakomana tany an-trano tany hoe saika ho aty am-piangonana hoe nde hiatrika aminay onerana androany tolakandro zany eo amin'ny efatrora toavinareo a iara-mifaly sika ny olona ny fatratra mitady an'andriamanitra zay point 1 tamin'io asan'ny apôstôly zay rehetrarehetra zay vo point 1 ny point 2 i Barnabasy nandeha nitady an'izy Saoly tany Tarsosy zany toe-panazy fomba fiasa zany ianarana zany fitoim-pilazantsara tsy manao rery tsy miasa irery Andriamanitra azy miantsolona iara-miasa aminy ho tamin'ny joraintsika nandeha telo hevitra hoe mpiara-miasa amin'ny tompony miny dia anao koa zany mampanompon'Andriamanitra anao raha misy asa anirananao irananakany Antiokia ny Barnabasy dia niveronanakany Tarsosy izy nitady any mitadiava namana iara-manompo aminao tiako be ny hirany tsy maleo eo azo iraina mihitsy ny hirany maleo eo amin'io ataony Barnabasy nandeha nitady amin'ny Saoly Paoly tany Tarsosy manino izy mila namany tsy ataoko izy fa tsisy fitara ty amiko zao ary tena namana nitadiavana raha mitady namana zany anompo dia mamantatra zay tena namanao raha te hiara-miasa amiko zany ianao a dia manaova ho tena namako dia ira ke zany ataoko aminay zany tena fa tsy dia mitady zay tena namany zay aho nandeha Barnabasy hoe any amin'ny gazety nareo amaky an'io fa ndao hiverenana kely atao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 10,000 ny fa 7 ka hatramin'ny fa 9 tamin'ny fa 7 tsy maninony 15:37 tsy perituba akory io fa fanazavana zany fitadiavana tena namana iara-manompo zany asa 15:37 ary tia Barnabasy ny mitondra ny jaona zay atao hoe Marka io zany efa nanoratra firazantsara ny Marka io jaona Marka tia Barnabasy hitondra ny jaona zay atao hoe Marka hiaraka aminy fa valo amin'ny 3 nefa nataony Paoly fa tsy tokony entiny miaraka aminy izy satria natao azy tany Pamfili ka tsy niaraka taminy hoany amin'ny raha ary nifanditra mafy izy roa ka nisaraka Barnabasy mitondra ny Marka dia ny olana tsambona ka ny Kiprosy fa Paoly kosa nifidy any Silasy dia miaingana rehefa natolotry ny rahalahy ho amin'ny fahasoavan'ny tompo izy any amin'ny fandorana ny gazety hitanareo ny fanazavana an'izany eo zany mifidy namana mitady namana le tena namana afana miara-manompo rehefa ivereny tantarany jaona Marka nandao an'ny Paoly io le mpanoratra filazantsara mihitsy zany jaona Marka zany tena anaran'izy rana ny filazantsara io mbola jeune kely Marka tamin'izany
nitaon'ry Paul nandeha nitoro filazantsara dia tany analana tany dia nalahelo andreniny nalahelo andreniny izy io be sentiment tsy de misy fihetsem-polo tena iavela anapaka amin'ny fitorony filazantsara sao manimba ny asan'Andriamanitra fa sady misaina ianao no mihetsiko sady miasa ny fonao mieritreritra ny fahorian'ny olona no misaina zay ataoko ny zany fitorony filazantsara fa tsy zay ny fihetsem-ponao fotsiny nalahelo andreniny marika dia lasa izy nandeha nilaozany izy Paoly tamin'ny fitorony filazantsara inona zay le hoe tsy miaraka taminy ho any amin'ny raharaha i marika fa lasa nodina ka nypamfily izy nakany amin'ireny nalahelo anao aty tiamagatsy le tamin'ny apôstôly dia rehefa andeha amin'ity lala toko fa 5 tsy nanaiky hitonga azy tsony by Paoly so anao zany koa rehefa ny andalana any mandeha fitorony filazantsara any am-padiana dia hoe odina iaho manahena ny anabavitra nasofy mitarika angady tarina ka mierika dia tsy mety eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ny tombo najanony Paoly ny marika dia noho ny fianitrano compréhension ngamba zany ataony Barnabasy zany dia nientiny any ny marika dia ataovy ny fandanjana fampitahana refeso inona daholo zay eo anatin'ny gazety inona no asa efa vitany ny apôstôly Paoly tamin'ny fitorony filazantsara natao firy ny fiangonana voaorona tamin'izany larana nalena apôstôly Paoly zany fa atao amin'ny lela mizana faharoa inona firy ny fiangonana voatsanga ny Barnabasy raha nifidy marika izy nandeha tany zay fitorony filazantsara naheny tany inonareo tsara mifandity izy ro laha dia saraka Barnabasy nandeha amin'ny Paoly tany Tarsosy dia hitorony filazantsara ndeha ampiona fiangonana tota Antiokia fa rehefa andeha niny azy tsy nifanaraka izy miraharaha dia Barnabasy niaraka tamin'ny Marka i Paoly niaraka tamin'ny Silasy fa namoka hatrabe ny asan'ny Paoly rehefa nafidy namana tsara izy tamin'ny asa fa tsy zany olona be sentiment zany dia nakita be tamin'ny asa ny amin'ny sasany ny sentiment no manjaka amin'ny fanompony tsy misaina dia simba ny asa mampalahelo kosa izy manina kosa isy manao io manimba ny asan'Andriamanitra misy ny fihetsem-po ilaina ny fihetsem-po fa tsy atao mihoatra anapaka ny asan'Andriamanitra ny sao mikosakosanao no mampikosona ny asan'Andriamanitra tady namana lao hitorony filazantsara ary point 3 efa hijanona io eo am'teny hoe point 3 zay dia hoe égal zéro farany rehefa avy eo ny point 3 dia hoe tapany farany ny asan'ny apôstôly io a atao Antiokia no ny antsoana voalohany ny mpianatra hoe tady tsara fa tany jerisy zany Antiokia zany any mipiny tamin'izany fotoana voanazo anareo hoe kristiana inona ndresona raisina am'izany nanaitra ny tompo ery ny finoana izy ty efatra amin'ny rahalahy tany ny tanana anankiray fantsitsika tamin'ny filazantsara araka ny marika toko faharoa teo hoe tena lehibe zany finoana izy efatra amin'ny rahalahy zany any nampidina le marary ny paralysisy avy any an'iny avy any an-tafo ny tafo jiosy moa io tafo taila io tafo tailatsika io dia azo tsoahana dia tsoahana zao lany taila dia malalaka eo dia nampidiny teny fandrina ataonako amin'ny Jesosy anatin'ny trano tsy tafiditra tany avaravarana tsony anynagaka rehefa sitrana leranga sady mibata fandrina no afaka nivoaka tao zany zao tanina lena maky azy tsy saitra tamin'izany akory nareo trano tsongotsongo io
efa trany ambaravarana tsisy toerana fa rehefa tafiditra tao raha io sitrana ivoaka izy eky teo nanino nararaka ny trano lafa anina tondra fandrina dia verena izy am'sisy any amin'ny tranonao reo mahazo fahasoavana ianao nahazo ny fitahin'Andriamanitra ianao nahazo lay famirapon'Andriamanitra ianao dia tantanao voalohany amin'izy ao an-tranonao. Finoana tahaka izany misisika tahaka izany amin'ny teny malagasy hoe miinsista tahaka izany azonareo misisika avy any atafo tonga marary makao miinsista makao amin'ny tompo sady fihetsika izany fihetsika kristianina tokony ananany mena amin'izany fiara-miasa izany mba misisia anao ny asan'Andriamanitra misisia ho eo akaiky ny tompo misisia mba hiantsoananao hoe kristiana aza menatra amin'izany anarana izany ianao any ampanaovana fety asa fetina orinasa be zany sa fetiny mba resadresaky kristiana kanareo inona tsy te hitonina satria sao dia hitakiny sasany fihetsika kristianina eo kristiana kanareo tsy mamana matahotra ny joro matahotra ny tondra ny anarana anaran'izy io anarana Kristy vonina ve anao hitondra ny anarana Kristy ay ony vonina ve anao hitondra ny anarana Kristy vonina ve anao hitondra ny anarana Kristy tia tsy atao faninina tia fa nanara-panjanako ty manao fanekeny sika tany amin'ny sampaty vao vetivety zany nalady fa telo tamin'ny volan'izay jolay teo dia mijoro eto ny mpitarika anareo dia nareo mipetraky ery sampaty dia mba miteny zany le namana tiany loana ty sampaty atsanatsana zany tsisy fahavononana mihitsy tsisy faharesim-bahatra tsisy ny hoe foniny fatratra aza atao zany fanomponan'Andriamanitra anao ny amenina aloha aorinany teninareo vonina hitondra ny anarany tompo va ianao amen.